miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mitandrema amin'ny fanahin'ny Amalekita. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Andehantsika ravana hijery ny tantara izay nitranga 3 taona lasa. Dia ny tantara izay namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Any amin'ny Exodus 7:19 dia ambara fa rehefa tonga tao Refidim ny zanak'Israely dia tonga ny Amalekita hiady taminy tao amin'ny toerana io. Reto Amalekita reto dia tsy izy ireo fa taranaki Amaleka ireo. Zany Amaleka zany dia tsy izy akoha fa zafikeliny Esau ihany. Any amin'ny Genesis 4:13-12. Dia mahagaga ry havana fa Esau sy Jakoba dia mpirahalahy ary kambana mihitsy. Kanefa dia hito hitantsika fa ohatran'ny hoe miady zany izy amin'ny rahalahy satria avy amin'ny taranaki Esau zany Amalekita, avy amin'ny taranaki Jakoba ny Israely no miady tao Refidim. Ary ny adin'izy amin'ny rahalahy reto nefa rehefa tena jerevanao ny tantara, zohinao tsara dia efa nanomboka efa ela mihitsy satria efa tany amin'ny tany kibo izy amin'ny rahalahy reo dia efa nambara hoe firenena roa no anatin'ny kibonao. Genesis 10:20-11 ary ny zokiny ozy izy dia anompo ny zandriny. Dia avy eo teo am-piterahana aza dia efa nisy an'izay le hoe nazomon'ny anankiray ny tongotry anankiray. Ohatrany hoe efa nisy fifaminganana sady zany teo amin'izy amin'ny rahalahy. Dia avy eo rehefa nandeha ny tantaram-piainany dia nisy ilay resaka fizokiana izay tena niteraka olana be sy nahatonga fifankahalana nandritra ny taona maro teo amin'izy amin'ny rahalahy ireo. Dia eto zany tsika dia mahita efa nifamely izy kanefa ohatrany hoe mbola nisy ihany zany avy amin'ny taranaki Esau tsy maty vola voakibo tamin'io resaka io dia ireto Amalekita ireto. Na dia efa 100 taona mahery aza satria efa 100 taona zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta, zany hoe efa mahery ny efa 100 taona zany taty aoriana zany zao tantara miresaka mitranga amintsika zao dia mbola hitantsika ihany fa mbola miady ihany zany ny zanak'Israely sy ny Amalekita. Ary io adiny zanak'Israely sy ny Amalekita io dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 7:10 ihany, 4:40 sy ny 5:20 fa tena Andriamanitra mihitsy ny anina hoe tsy hitsahatra ozy izy ny adiny Jehovah amin'ny Amalekita hatramin'ny taranany faramandimby. Dia gaga ianao fa izy reto Amalekita reto no dia anaovan'Andriamanitra fiainana mihitsy hoe hiady amin'ny foana zany ny taranak'ireo, hiady amin'Andriamanitra foana zany ny taranak'ireto Amalekita reto ny dikany. Dia izao nefa ry havana rehefa tena jerevanao ny Amaleka moa dia ny dikany dia hoe mpiady, zay aloha ny voalohany. Ny faharoa dia hoe olona mpitoetra amin'ny avoana, ary ny heviny sy ny dikany fahatelo dia hoe vahoaka milelaka rà ny tinambara amin'izany. Dia rehefa jerevanao reo dia hitanao mihitsy hoe toetoetra ny Esau reo amin'ny ankapobeny satria Esau ilay olona izay mpihaza dia mihaza zany moa misy rà foana zany dia izy koa tsy mitoetra anday fa mandeha any anaty ala sy anany zany dia hitanao hoe toetoetra ny Esau mihitsy ity Amaleka ity rehefa dinihanao ihany koa. Dia nefa ravana dia izao ny zavatra nahafinaritra resy izy aloha tamin'ity ady tao Refidim ity resy. Ary Andriamanitra zany ny teny teo manao hoe sorato izy amin'ny 4:20 sorato izy ampafantaro ny Josua fa ho foanan'Andriamanitra mihitsy ny fahatsiarovana ny Amalekita ety ambany masoandro. Dia tanteraka zany satria tsy hita trasy tsony mihitsy ireo Amalekita ireo hatramin'izao fotoana iteninantsika zao hoe aiza ireo firenena ireo, tsy tahaka ny Israely satria ny Israely hatramin'izao dia mbola firenena iarahantsika rehetra mahalala. Mbola isy ihany no fotoana ny orinany resahana amintsika hoe inona moa no mahasamihafa ny hoe Israely, Israelita, Israeliana, Jiosy, Hebreo, Semita sy ny ohatran'izany fa amin'ny fotoana manaraka no resahantsika an'izay. Fa izay tiako iverenana kely dia ny amin'ny hoe tena tsy mitsahatra tokoa ny adin'Andriamanitra tamin'ireto Amalekita reto. Rehefa tena dinianao ny tantaran'ny Israely dia niady foana tamin'ireo Amalekita ireo Andriamanitra. Ary tanteraka zany tamin'ry Davida, ry Saoly. I Saoly raha moa dia nisy le tantara ny mpanjaka Samuel voalohany 10:20 izay tena nahasarotiny Andriamanitra mihitsy ny amin'ny hoe aringany tanteraka ny Amalekita fa tsy naringany fa mbola nisy tsy nivonony dia avy eo nefa rehefa jerevanao ny tantara niongana mihitsy izy vokatr'izay ary ny Amalekita ihany koa ny namono azy. Zany hoe ohatrany ny teny hoe satria tsy naringanao izy dia ireo ihany ny amonanao any aoriana. Dia avy eo io tantara io tsy mijanona teo mihitsy. Fa ohatrany hoe ringana izy fa mbola misy foana ihany, ringana fa mbola misy foana ihany. Dia mahagaga raha nafatraty amin'ny Estera. Estera zao dia fa
any amin'ny estera toko fahatelo andininy voalohany dia miresaka any amin'ny Hamana. Io Hamana io rehefa jerevanao io tantara io dia Agagita ozy izy, zany hoe taranaky Agaga. Zany Agaga zany dia mpanjakan'ny Amalekita zany Agaga zany. Zany no anarany antsoina mpanjakan'ny Amalekita. Zany hoe taranaky mpanjakan'ny Amalekita zany ity Hamana ity. Noho izany Amalekita izy zany. Dia izy io de satria le nitenenin'Andriamanitra hoe raha mbola misy taranaka Amalekita dia tsy maintsy mbola hiady amin'Andriamanitra foana. Dia io fa tanteraka tokoa le izy dia mbola niady indray izy satria izay mihitsy indray koa le eritreritra mitovy amin'le eritreritra atao refidima ihany amin'ny hoe andringana isabote hamono ny zanak'Israely hamono ny reto jiosy reto. Dia nanao tetikady be mihitsy Hamana ao amin'ny bokin'ny Estera nahitantsika azy fa tsy tanteraka le izy satria nivavaka ry Estera tamin'izany fotoana izany dia izy indray no nifototra tamin'ny ilay fikasana izay nataony handringana ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Dia mahagaga ary havana ny tantara rehefa jerevanao fa io le hoe fikasana handringana ny jiosy io dia misy foana io hatramin'izao andro itenenantsika zao. Ny antony dia satria le izay le foana le hoe reo no nahazo ilay tsodrano, peuple élu, olona voafidin'Andriamanitra dia misy foana izay le olona mitsangana hoe fahavalo hanohatra ny jiosy zay. Hitantsika tsara ny tantara tamin'ny andron'ny Hitler ny nanafoanana mihitsy sy nandringanana ny jiosy tamin'ireny fotoana ireny. Ary hatramin'izao andro itenenantsika zao dia mbola misy malaza be ny resaka antisemitisme, izany hoe le fankalana ny jiosy tsotr'izao fotsiny. Raha ohatra ianao ka aty ampitan-dranomasina dia mandeha amin'ireny le hoe toerana misy jiosy maromaro ireny dia feno mpitandro ny filaminana miambinao satria ny jiosy dia olona misy fahavalo be dia be foana ary dia tanteraka mihitsy izany zao tantara rehetrarehetra zao. Izany hoe na dia ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika zao raha dia azo ny soratra masina hazavaina koa rehefa tena voatrandraka ny soratra masina. Dia izany ry havana ny mahagaga ary tsy mety mitsahatra mihitsy zany ity fankalana ny olom-boafidin'Andriamanitra ity. Ary mety hiteny ianao manao endrikina moa ny idelako amin'izany zany tsy jiosy. Ny antony dia satria rehefa mijery ny Petera voalohany toko 2:5 dia ambaro manao hoe ianareo kosa ozy izy dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, olona masina, olona natsoin'Andriamanitra hiala amin'ny tenany mba hialazanareo ny hatsaran'ilay niantsonareo ny hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izany hoe itsika kristianina dia olom-boafidin'Andriamanitra isika, lasa olona masina isika dia natsoina ohatran'ny zanak'Israely hiala tamin'ny aizina, hiala tao amin'ilay tany Egipta ho amin'ilay fahazavany mahagaga, ho any amin'ilay tany Kanana ihany koa isika. Dia amin'ny lalana izay andehanantsika iny dia mitovy mihitsy amin'ny zanak'Israely isy ny mpanakan-dalana, ho avy Satana, ho avy izy hitondra miaramila samihafa izay hanakana antsika dia ireo no antsoina hoe Amalekita. Izay rehetrarehetra olona mankahalanao satria ianao kristianina, araka nambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, noho ny fitondranao ny anaran'i Kristy dia hoalan'ny olona ianao. Niza manakana anao, niza misabote anao, niza tsy tia anao, noho no maha-kristianina anao dia fanahin'ny Amalekita no mahatonga azy manao an'izany. Ary zay le fanahin'ny Amalekita. Ary io fanahy io mila mitandrantsika fa io miélabore plan isan-karazany io mba ahatonga anafoanana tanteraka ny fisitsika mihitsy. Ka dia mila miambina mbavakantsika satria izay ny fomba nataon'i Estera nandreseny an'izay le tetikady ratsy ny Hamana Amalekita izay. Ary mbola zay koa ry havana no ampianariny io Exodus toko 7:20 io ho antsika satria ny nandresen'ndry Mosesy azy tamin'izany fotoana izany dia zao nasian'Andriamanitra niakatra teny ambony tendrombohitra Mosesy dia nitondra ilay tehina toy izy Andriamanitra hoe asandrato, fa rehefa miady ireo dia rehefa asandatra ao ny tehina dia andresiny Israely, fa rehefa alatsaka kosa le izy ka reraka ianao miravoravo tanana dia andresy kosa ny Amalekita. Dia naharitra be mihitsy le ady paraparivan'ny andro dia nasandratra ny toanana mihitsy, napetraka tamin'ny vato mihitsy Mosesy dia nitoanana teo foana ny tanany mba tsy hilatsaka mihitsy dia resy ihany ny Amalekita. Dia izay le vavaka tena misy ny fahavavaka no andresentsika azy. Tena misy ny olona izay mikendry asa mety mpanompon'Andriamanitra ianao, olom-boafidin'Andriamanitra ianao, dia tena misy manenjika, misy tsy tia ary manao izay fomba rehetrarehetra mihitsy hamitehana anao, hamitehana ny fiainanao. Fa za te hampahery anao fara-mahery mivavaka tsika fa tsy miravoravo tanana, andresy isika ary zany ravana ny fanantenantsika zany.
be deaibe tokoa reo amalekita reo, ny toetsaina malekita hatramin'izao mbola be deaibe ny mandray azy, mbola manarana ko, ary mbola misy firenena maro tsy azonao andehanana mihitsy hoe ilazana an'izany hoe kristianina zany fa haringan'ny olona ianao, satria mbola manjaka ao amin'izany tanàna izany ny fanahin'ny amalekita izay tsy tia maizina fivavahana kristianina, tsy hoe jiosy ihany satria peuple élu fa itsika kristianina koa dia mila mailontsika fa tena misy mankahala isika, ary zany mahatonga anao hoe indraindray any am-piasana any am-pianarana any amin'ireo namanao dia ankahalan'ny olona tsotra anao ny amin'ny maha-kristianina anao, misy foana izay fankahalana izay, kanefa dia aza matahotritsika fa adin'Andriamanitra io, Andriamanitra no ankahalainy, ary izay nahatonga ny tompo iteny manao hoe ny adin'Andriamanitra amin'ny amalekita ozy izy, tsy adinao le izy, tsy adinao amin'ilay olona izy fa tena adin'Andriamanitra. Andriamanitra zany no hiady anao amin'ireny ady samihafa reny fa ny anjarantsika dia ny matoky sy mifikitra amin'ny mandrakariva. Dia io amalekita io dia azo lazaina koa io hoe ny nofo, satria rehefa tena jerevanao ny Genesis 2:7 dia milaza izy amin'ny ny zokony hanompony zandriny. Dia rehefa jerevanao ity tenantsika tia ny zokony dia tsy inona fa le teraka voalohany dia le nofontsika, ary io nofontsika io nefa nanjaka teo, io nefa nanao ny sitrapony sy ny filany teo, fa rehefa nateraka indraytsika le fahaterana indray zany ny faharoa, io zany ny zandriny, dia rehefa teraka indray ny fanahintsika dia nefany mifanohatra amin'izay izy ireo, mifanohatra amin'izay izy ireo, kanefa dia fantendry fikasana amin'ny ny zokony hanompony zandriny, zany hoe ho resy foana zany io ilay nofo io rehefa tena matoky an'Andriamanitra tsika, fa tendry fikasana zany, ary mila miorina mivavaka tsika fa ny nofo ny amin'ny filana samihafa dia tsy amelantsika mihitsy fa hiady amintsika foana io, ary hatramin'ny taranaka zany hoe ary mandra-pahafatinao dia hiady amin'io nofo io foana ianao, fa nefa dia mahatoky tsika ravana fa efa tendry fikasana nambarana aloha hoe soraty io zisy fa ho foanako, ho reseko io, zany hoe mbola izy tokoa ny fotoana zany hiady amin'io ianareo, fa soraty fa ho reseko io zany matra fa zany ho hiady ho anareo, ka ny amin'ny filana, ny amin'ny olona izay manenjika atsika, ny amin'ny zavatra samihafa izay miseho, ny amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra sy ny maha olom-bafidin'Andriamanitra anao dia aza matahotra fa Andriamanitra miady sy miasa ho anao anatin'izany. Dia mila mitandrina tsika, aza mitsangana ho fahavalon'ny olom-bafidin'Andriamanitra, fa raha izany dia lasa mitondra ny fanahin'ny amalekita ianao, fa aoka kosa hitoetra mandrakariva amin'ny maha-Israely antsika isika, dia andetsika ho any amin'ny tany Kanana, izotra tsy emotra mihitsy, na dia eo aza ny sakan-dalana samihafa izay ataon'ny Satana amin'ny fomba isan-karazany ny ahatonga anao emotra ao amin'ny finoana hiala amin'Andriamanitra, dia tadidio fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena, ary ny tompo momba antsika tsy hisy atohitra antsika. Mandrosoa ry havana, miaraka amin'Andriamanitra isika tsy maintsy tafita, olom-boafidy ianao, manam-pahavalo ianao, kanefa dia izao hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ity antsika dia mitandrema ary fa tena misy ny fanahin'ny amalekita. Ary eto am-pamaranana ravana dia izaho hiteny amintsika fa marobe ny olona ambony izay manana ny fanahin'ny amalekita io, mampiasa ny fahefana sy ny zavatra eo ampelantanany mba entina hiexterminena ny fivavahana kristianina, fa izao ny fanantenantsika any amin'ny hoe raha mahery mivavaka tsika kristianina ho afototr'Andriamanitra aminy izany tedikady ratsy zany, tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Amana. Tsy maniry loza ho an'ireny olona ireny sika akory, fa izao kosa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka, fa izay mitsangana ho fahavalon'Andriamanitra dia ho aringan'Andriamanitra. Koa dia mahereza ny tompo ombantsika. Amen.